Androandray isika dia tondram-bavaka any Fensoa Michel. Fensoa Michel moa dia tovolahy 5 taona. Mampalahelo ny mahanjo azy satria dia nanana aretina izay nampalemy azy izy nandritra izay fotoana elaela izay ary tsy mba afaka miasa kanefa dia eo andalam-piariana tokoa. Ary ankehitriny izy dia mangata-bavaka mba hidiran'Andriamanitra an-tsehatra amin'izany aretina mahazo azy izany ary tahian'Andriamanitra manokana koa ny fianakaviana misy azy satria raha ny voatantara eto dia anisan'ireo trano mahita ao Analakely ny trano izy ireo ka dia trapi-pahasahiranana tokoa. Ny azontsika antoka dia tsy zava-mahagaga izay tsy hain'i Jehovah ka andehantsika hifampitondram-bavaka ary fanohana amin'izany namantsika izany. Hivavaka ary isika. Jehovah tomponay rainay mandrakizay ianao. Misaotra anao indray izahay ny amin'ny tombontsoa manokana izay nomenao anay ahafahanay mifampitondram-bavaka eto. Manana olana manokana Rahalahy Michel amin'izao fotoana izao. Marary izy Jesosy ary malemy eo am-pandriana mihitsy amin'izao fotoana izao. Tsaroanay ankehitriny nanasitrananao ilay lehilahy malemy teo amoron'ny rano Betesda. Ka rehefa nandalo ianao Jesosy dia nositranonao izy ary afaka mitsangana. Ka izany ihany koa no irianay Jesosy mba ho ataonao amin'ity mpanomponao ity. Kasio izy Jesosy kasio ny aretina mahazo azy, esoreo fanahintainana sy fangiriforiana mahazo azy Jesosy ka averenao amindray ny fahasalamany. Mangataka koa nefa Jesosy mba hamelanao ny elony raha toa ka nisy fahadisoany teo anatrehanao. Jesosy ny fandrinay dia mba sady voavela ny elony no azo fanasitranana koa ny ara-nofony. Jesosy ampaherezo izy ary eo am-piandrasana n'izany valim-bavaka avy aminao izany dia aoka mba hiazona ny tananao ampinoana izy ka tsy ho kivy izy fa hiandry ampahatokiana ny valim-bavaka avy aminao dia ny fanasitranana izany. Jereo ihany koa ny fianakaviana izay tratra amin'ny fahasahiranana koa noho ny hai-trano izay nahazo azy ireo. Jesosy ianao no hiditra an-tsehatra ihany koa ka mba andamina izany olana izany. Ame azy ireo izay ilainy Jesosy ary etseo ihany koa ny foniny tsirairay avy mba afaka anohana sy fanampy amin'izy ireo. Endra eto amin'ity tany ity tokoa dia be ireo loza izay ataon'ny Satana, ny etraketraky Satana dia eo mandrakariva kanefa fahavalo efa resy izany. Ampio izy ireo Jesosy mba ho mpandresy miaraka aminao ka tsy ho kivy izy ireo na dia mandalo amin'izao zavatsarotra izao ary mino izahay fa ianao ilay mpanasitrana, ianao ilay mpanao fahagagana Jesosy no hiditra an-tsehatra ka ame azo ny fanasitranana indray ary amerina amin'ny lohan'ny fiainana mba ahafahany miatrika no avy azy mbola omenao azy ireo. Dia misaotra anao satria mino izahay fa niaino mivavaka ianao satria tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy rery ihany izany vavaka izany. Amen.